gasy rakoto. Atolotry ny asemo radio anareo zao fitsarany tany tantara indray miseho nosoratany aingonify ity. ireto avy ireo anome any amin'ny tantara: Faly, Sylvia Arandrenidoandro, Zoma Mirina, Nanja ary Christophe Rabearmanana. mandray feo sy mandritra ara-teknika mamiary vony, manatotosa Nanja Razavindrakoto. fa dehibe oatra ninona loatra ny zavatra nalainareo tany ambanivohitra zany no tsy maintsy mivoaka any a ka mangatsika any eny a eny ary tramiasa efo a atao any sitraponao draidraidraidraidraidray zany atsika tsy marina ay voiodina ireto de fa manatala toy reninindry ifiarany fa elabe indray azao vo andray finday a oay tsy rariny tsony kosa ny ataonareo dokotera na izany naty zany aza tsy mba atahotra an'Andriamanitra nareo hoe aina nge io e fa misy inona raha miseno mitabataba ohatr' zao ianao a so adinao ary fa toeram-pitsaboana nge ty misy anao ty e de maninona de mila manaja ny fahanginana sy filaminana ary fitoniana rehefa tsy afaka anajan'izany ianao a de ny tsaratsara aminao mivoaka fa sady manelingelana amin'ny asanay manakorotana marary fa inona moa ny asanareo dokotera a tsy azoko le fanontanianao tsy hoe tsy azoko fahafahafa e inona moa sarotra amin'izany fanontaniana tsotra kely zany e sa le antom-pisinareo mihitsy ny tsy azonareo tsara na manahirana anareo no manatanteraka azy satria ny volany ianareo no ambony noho ny aina a tsy famaly aminao raha mise fa aleo ianao mivoaka raha misy marary arahanao ato a dia anivela miandry fa atsony foana ianao raha misy vaovao fa manjary manahirana be velao ny tanako fa ina ary ty ataonao raha mise a efa tena vomafy ny zandroko iny nefa efa ora firy tatio ariana vao nyraisinareo satria tsy fantatrareo ny olona manaraka azy zay anefan'izay fanafody ilaina ka taiza kosa ianao fa mino hoe tsy maintsy efa nisy ny tady ianao teo saingy nraiko a maty tsy tradrano tao anatin'ny fiara iny nyreko zao mbola miady amin'ny fahafatesanao amin'ny famelomanainao mbola nasendry zareo nikarakara taratasy zavatra be dehibe tsy haiko tsy notao a ny hevitra hoe mba nanampy le olona nitondra miody teo kay zany napetrany fotsiny de lasy izy ao fa ataonay zay rehetra azonay atao amin'ny sandrinao raha mise a ao fa tsy maintsy avotanareo ny zandriko fa raha sanatria mbola maninina ihany ko ny zandriko de minina aminao fa tsy ho zakanareo ny valiny a teny dehilahy zany
efa impiry miteny aminao moa ho aminy eo ianao mitondra fiara rehefa avy misotro ry santa fa zany raha mba henoinao mihitsy tsy misy irarahinao izay teniko tsy ireo izao ty ianao raha nampoiziko hoe izao no hitako aty tsy ny fanakalo tour de garde tamin'ny Judia tsy zakako ny mahita anao ohatr' izao sanda mbola tsy zatra mahita raha mandrika be loatra eraky ny hopitaly toy izao ana te indrindra hoe ny olo tiako izany fa nahoana loatra angery santany dia misetrasetra loatra ohatr' izao ianao e amin'ny sabody zao ange mariazy tsika e dia sahanao ve miotya manaova moka isitrana tsy zakako tsony raha mbola indry kosa anatria no andao netsy olo le dokotera iny ateo angaiky ka ampilaza fa nandao atsika koa neny lasaky dada sy neny sany namela atsika ho irery tsy manana dada sy neny tsontsika dia raha zao koa sanatria mbola tsy hananjandry intsony dia asa fotsiny tsy havita iaina ntsony mioty aza vela ho irery moka izoky miangavy aza vela ho irery akia enindry ve zany raha enindry izoky dia mba valio dia ampangino fa mahafatifaty be ange rehefa ny tanandriny manafosafo ny lohany zoky raha indry no ampitony mety tony ihany izy ndry sisa no afaka nome fifaliana sy fanantenana kely ny fiainany zandry malala dokotera azafady saky hijery an'ity appareil ty fotsiny zay raha misea sao dia tokony akaina kely aloha ianao aiza no misy aina alaina akako anomezako anjandroko na dia kely fotsiny aza anampy ny herin'ny herenany teo dokotera tsy mbola nietsika teo mihitsy hony ianao nandritra an'izay efa nietsika teo aka vao namanatsony namanao teo any lazany fa tsy tana ihany koa ny eny nanaraka ny dada mamangy amin'ny fahoriana mahiriza indrindra ry sea mitrakafa lehilahy ny tena ary tsy mila teny dokotera raha ny teny miatra sy mahavonjy efa fihedanana ny any amin'ny malagasy rehetra hatr'izay raha izay firaritsy be dia be ny fanaovan'izay raha te hampahery ahy ianao dia asa atao ny zandroko ny ilaiko dia mahery ahy fa tsy hampiova ninininy eo amin'ny fiainako izay teny miloaka ny vavanao diso ianao manandanja be ny fampaherezana sy ny firaritso ay raha misy mangataka aminao fa noana tsy mahafoy manome ho azy ianao fa ilazanao fotsiny izy hoe ho voky anie ianao mo ho voky ve izy hitanao fa tsy mahateny ianao mandehana mandeha fa aleo aho eto ho any amin'ny kafetaria ary ahy inona ny azoko entinao anao tsy misy mazotoa ianao tokony asianao sakafo na zavatra mafana ihany keo amin'ny vavonanao mba tsy nirivotra no tonga aloha ao izay fanarahany ao fa tsy misy irarahiko an'izany dokotera fa nyzandroko ho azy ao no ilaiko eto iandry azy tiako hoe zany ho hita ny voalohany vatany vao manokatra amin'ny masony izy dia raha izy sitrana fa ianao indray kosa no arary dia ahoana iza no hikarakara azy sa zay ianao izay tratranay amerenana indray ny heriny fa ianao tsy hikarakara sy hanampy anay misotro kafe ianao sady tena alaiko kafe tsy asiana siramamy ary azafady dokotera
azafady indrindra, iza tokoa aloha ny anaranao teo e? Antaniny anarako ve ny antsona ao dokotera sa ahoana? Eny ary tady anao zay tamin'ny maraina fa tsy tazana mihitsy ianao. Levina androany tadasiny eny dokotera. Mikarakara kely an'izay zahay. Saiky resaka aminao tokoa, olo-kafa no hiandra mihitsy satria tsy maintsy andevina andro nahitako masoandro androany. Andraso vetivety aloha fa ianao mba mahafinaritra ihany sady tsara fanahy dia saika mba hiangavy anao nampijerijery kely azy. Miangavy re dokotera. enoy aloha raha afaka mizara roa mantsy tsy olana saingy tsy afaka androany ihany antsy eo fa iveriny eo anilany vo avy any zahay sady mba afaka miano aloha ve ianao e? Eny e, miano anao ary azafady. Tsy haiko izay fomba ilazana azy aminao satria ianao isandreny olona tsy tia loatra ahoana re zany tiako hoe ianao no hanampy ahiteny hoe ahoana ny fomba hitenenako azy aminao satria tonga dia fantany ny tianao ambara dokotera, misy inona nanao izay azonay natao rehetra izay nanavotana anjandrinao saingy tsy tany intsony ny ainy. Nandao akoho ele zandriko dokotera. Mahery indrindra andray kosa tsy rariny zany, tsy rariny loatra, mangidy lavitra noho ny tangena. Ekena fa marary, tena marary saingy mila mitraka mandrakarivotsika. Tsy dokotera, za rery no mila mitraka fa tsy itsika satria ny ray aman-dreniko sy le ihany mba raitapo amiko ny esorina tamiko tao anatin'ny fotoana vitsy noho ny etraketraky ny hafa ary tsy hamelako io, tsy ataoko vita moro zao, tsy ho vita mora fa hijinjany nafaviny daholo ny tompony andraikitra sy ny nandray antsara rehetra tao anatin'iny alina ray nampagidy indrindra ny fiainako sy ny hoaviko rehetra iny. Eny fa nampanatrika ihany koa ary dia hijinja ny vokany satria sanjery sy nanotrina fotsiny fahavoazan'ny fianakaviako. Sanda mifoaza teo moa e, fa ina ny andrasany latsy any raha tany lany io maso be an'lahy io e, vo firy andro zay fa naonakay mbola tsy mahatsiaro tena foana ny zanako hatran'izao ry ando inona ny tsy ampy aminareo amerenanareo ampitsangananareo azy ariny eo amin'ny fandriny eo e. Tena izay farahery sy farafaizana eny atotona eo ry dada, zay raha mahita hoe efa mba ny tsara kely izy. Ny atsara ahoana ry anto fa olona mbola tsy miteny tsy mivolana fa mona mareny eo tsy mihatsika tsy maninona. Eny e, ny fahitantsika azy ivelany izay fa andraso nge jerenao reto variny radio scanner vao natao tamin'ny marainy reto. Andraso koa tsy misy zava-pantatra zany ry anto sady tsy te hiasa saina amin'izany tsotra ny tiako fantatra. Roviana ny zanako vao afaka iresaka amiko indray Roviana vao afaka hiarina teo sy ala amin'izao fangiry firina zao le tokako fa mijaly loatra jereo ngity izy mahoneny Roviana dokotera iando zay zao ny tsy voafaritra hoe Roviana apetraka ampelatanan'Andriamanitra rery dada. Azakinina rery aminy famatoanareo eo dia ampiasao fahaizanareo dokotera amroniny tsy misy mihitsy tsy haiko izay ataonareo fa mila sitrana ny zanako misy fitaovana tsy ampy fianafarana ny velany sa ahoana enina ny tsy ampy fa miantso fotsiny dia tongo zany afaka fotoana fony raha izay no ilainy nandaniko ny farim-pananako ray manontolo za tsy maintsy sitrana ny zanako tsy manana fa tsy onge ho sitrana izy fa za manahy ianao ka aza atao ela loatra re ianao koa ve tsy mainka ny itazy indray tokony rapito zao re mariazinareo tsabo aingana le malalanao ry ando efa vadinao latsaka kely fotsiny ange eo
veloma ary dada sy neny malala, veloma ary mioty kely ny zoky mandry am-pedanana irery tanteraka ty dia hijanona mandrakizay ato amin'ity rindrom-bato ty tsy hifanerasera amiko intsony ianareo telo mianaka. Eny izy intsony ny betroka rehefa alipody ary dada, izy antsony mba hiantanantako ry neny malala, izy antsony niady amiko sy mpanambitamby ary mioty aho. Fa nahoana ka ihany tsy mba nentinareo niaraka taminareo fa navelanareo iriry eto amin'ity tany betraketraka ity e. Okizay andao andefa sady merika amin'ny mandrivotra ny andro. Marary eo ianao, ny andro efa miariva raha teo. Dokotera, mbola tao ianao? Hitako nandeha daholo ny rehetra dia nijery aho hoe iza ny namanao ato kay tsy misy. Tsy mila namana, efa reo lasy reo daholo le tena namana sy fianakaviako no nietraketraky ny hafa. Za mila namana ody, efa miriva ny andro. Njola mpanakandalana ny vehivavy mitondra fiara amin'izao efa malaza be. Ka dalàna ny ianao tsy niaraka tamin'ny be sy ny maro e. Ka ny fieritreretako hoe iza no namanao, inona ny fiara andehananao aty akodaoda be aty ange no niverenako e. Fa nahoana ka ianao no manampy be ahoatra ny sofony e. Za ange tsy mila ny fanampianao e. Fantatro ka, fa za mila manampy anao. Tsapako be ny zavatra mahazo anao dia tsy te hamelanao rery aho. Miezaky ny ahatsapy ianao fa tsy ahatsapa ny tsapako mihitsy dokotera satria tsy hiainanao le izy ary tsy irariko hiainanao mihitsy satria mafy loatra, tena mafy, marary, tena marary. Tsy haiko hoe inona ny aretina fantatrao marary indrindra sy mampangirifiry dokotera fa ity tena okizay ndao hiala eto amin'izay fefanaizina ny andro. Mila maka aina ianao fa reraka na ny firy andro ny janonanao tany amin'ny hopitaly izay ary. Misaotra indrindra dokotera, misaotra tamin'ny vitanao rehetra. Tena hitsambotra eto andratrako izy maro, mahonena loatra ty olona ty, tena ho isanda daholo mantsy izao. Andro tokony hanaovana ny mariazinay andro any nefa aty ampandevenana na no mamena olo tsy fantatra noho ny adalàna sy ny amafisan-dohany. Sanda, tena tezitra aminao anoho ny zavatra nataonao saingy. Tsy vitako no tezitra loatra mahita an'izao toe-batanao izao. Merena teo moa malala, mengafy ianao efa 17 androandroany kosa ange. Fantatro fa mandry ahy ianao, saingy mba mamalimo e. Iny eny fa nisy nivoaka tao, mbola misy olona ary ve aho e. Andraso hidirana moramora dia mody atao hoe disombre na mitady dokotera. Tsy misy le tsy valahary ty zay tsika roa lavo mifanatry ta ve. Za le tsy le kambotsy rery tsy fidy no nietraketrakelà ary miomana fa anaraka amin'ny fianakaviako ihany keo la satria aina solon'ny aina ary le ty e. Fa izy ianao arina no ataonao amin'ny janako ato? Manontany anao nge ahy. Ay, le zalahy ty. Ie, za indrindra ty tadidinao tsara satria sarotra adinoina le tariana ampitondrainy ny zanako ny mangidy indrindra e.
dia mikasana ho inona anjanako ato moa lahy ty valeo ahy e ary iny nitsindrona saika dokotera fa io dokotera enao zao mivavolombelana hitamaso fa niditra ntsokosoko tato amin'ny hevitra misy anjanako zay mbola ao anatin'ny tsy fahatserovatena hatramin'izao izy ary tsy hay zay saika ataony tato iny tsindrona iny ny saika ampidiriny tao amin'ny seromany zay tsy hay zay ao anatiny iny fa eto any amin'ny laboa matarana any ao anatiny fangatsy atsony dokotera fenitra aiza misaotra dia mandehana amin'izay fa mbola misy taratasy maromaro sy ny avinaoka ony ao tsy azoko milaza aminao ange hafa saika amono anjanaka io e fa inona nefa ny tokony aminony azy e mahazavabe zany e valy faty zany ve dia tsy takatrao fa zany naniraka azy anaty trano ty tato fa tsy misy an'izany zavatra ao an-tsainao zany e maninona eno zavatra tsy mitombona ary azo atao hoe tandrevaka be avy aminao zany raha zany tokoa no misy fanafody ekinany amin'ny marary ve dia pasipasy tanana sady amin'izay olona tsy azo antoka nomena azy tsy matoky an'izany ka vaky le fanafody saika natsindron'ny dokotera azy dia nandeha nakasolony nisy nila famonjena tamiko kanefa fa nietsika krizy dia tamin'ny saina madio tsy nieritreritra ninina no nampitondrako azy an'izay olany fanotso tamiko dia izy zany tsy matoky an'izany ahy maninona ny tsy le ranom-panafody nampitondraina fa tonga dia efa natao tanaty seraingy ka na matoky ianao na tsy matoky tsy misy vakikoloha amin'izany mbola elany ray mibevava manginonareo fa manabataba marary mandehana ho ahy ianao mivoaka fa inona ihany raha mbola ataonao eo tsy mivoaka eo zany io iantso polisy ahaka azy eo dia tsy maintsy ho tonga amin'izany kosa ve nefa ary raha miraitsika mboko maminy ianao dia miomana fa hiara hinana gagazo amin'ny ihany ataovy zay ataonao fa za manaraka tsy matahotra anao mandehana ianao mivoaka mandehana ho efa hoe tsy mba afaka ny haino ana dia minitra vitsy monja fotsiny aza ve ianao anala baraka amin'ny asako noho ny tsy fahatokisana tsy hainao no tsy atokisako fa io zalamatymaty mivaly faty io tsy fantatrao ve fa olona mbola ao anatin'ny tsy fahatserovatena iray volana zay io kanefa dia mbola nitoriny ihany raha mba misy fahatokisana ana dia kely fotsiny ihany aza ao anatinao dia miangavy apetrao iny finday iny aleo miresaka fa efa izao ve mahazo dia ifandrirarira amin'izany indray sa hanala baraka hoe mpitsabo tsy mendrim-pitokisana atao amin'ny hopitaly mihitsy izay le tanjona ny olona toy ireny tsy sainanao zany dokotera fa ny aminy sy ny fananany ihany ny fantany tsy misy rara iny anao zany fa tsy misy hidiranao ny resaka efa mivoay ianao andrasolo ome ho aly jindrona nalainao tany amin'ny teo ary dia aleo za mihitsy no anatitra zany amin'ny labo raha zavatra hafahafa kosa anao atao anatiny dia miomana fa miara maty aminy ianao tsy hanisy eritreritra anao na dia kely akory aza oatra nyreraka be zany ahy mavesatra be amiko tolo ny fatako rehetra indrindra ny lohako makaina tsara aloha te hitsangana oatra mba mila rivitrivotra foatran'ireny nidy firy-taona tao anaty boaty ireny ny fiheverako ny tinako ho avy tsy hoely zany fa aza manahy lahy sa ho any amin'ny dokotera mila manao rééducation ianao dia azafady faly be misaotra anao Andriamanitra naverinao tamiko ihany le tokako noveriko fa tsy fo tao ntsony lahy dada ohatran'ireny vohidy tao anaty zavatra be reny ingahy ohatran'ireny katra reny tsy afa mikofoka sy tsy afa miaina fa voafatotra sa tsy misy an'izaniza dada nefa teo foana namany lahy dia andy ihany koa ny fianakaviana manontolo tsy sasatra mivezivezy sy mivavaka ho any lahy ny andreko dia ny feon'le malalako ny endriny tsy mety niala tato an-tsaiko voafatotra fa
reko izy mitomany sy mitaloha ny atiako mafy dia ny ady nafaka ny gadra mamatotra. Ny verina no izy ry dada. Tsara zany. Andeha hivoaka kely vetivety fotsiny aloha dia mba alefa aso ty andro azafady ry dada. Ok. Mitady anao sande. Tsy fo niala eo anila mihitsy ianao Iando miala tsindrindra aminao tamin'ireny zavatra ireny. Mifona anaka miala tsindry fa natavatra loatra ny anjanako dia tsy nandenika fa tsy misy tsinao zany ka azoko tsara ny toerana misy anao. Tsy manameloko anao ho amin'ny sanda amin'izay ry aloha fa sady miasa koa io. Dia dokotera Ando tsy maintsy isy polisy ho avy no fanadidina zao io. So dia va afaka tsy lazaina ho azy ireo aloha ny marina rehetra mahakasika amin'ny fahasalaman'ny sanda. Ny marina inona tsy tianao ambara? Ny hoe efa manomboka ame tsara izy. Tsy tiako mbola korontanina izay anjanako tsy tiako hiatrika an'izany fitsaran'izany aloha izy satria tsy zany no mpitsapy tena mandray an-tanana tanteraka sy titira mandray azy ka mino fa tsy aty amiko nanao fanadihadiana ry zareo. Fa inona ke mbola ataonao aty dia manina no mifampisitosito ohatr'izao? Everiko fampanendaka. Efa mba niezaka niantso kosa ianao mivoaka teo fa tsy renao mihitsy ka tsy zariry ny dokoterato aiza nalalako hoe zaly natsonao. Azafady ary tsy zatra kiry Ando izay tokony atsoko anao. Dokotera Ando raha mety aminao ary aza mifanataitra toy izany tsony amin'ny manaraka fa mahakamo. Dia faharoa tsy misy tokony fampiresahana sy fanarakarahana tsony koa ngamba. Tsy ora aloha ny anarako tsy mahaliana tsony ny alala ny anaranao ary efa fantatro ela tao anatin'ny fiara-para ihany koa zany. Masitolo ianao fa maika dia tsy manana ray minitra mba hiresahana amiko akory ve? Tsy avelako eto ianao raha tsy tafaresaka tsika. Avelao ny tanako sao tsoko vonjeo lazaiko fa manao ankeriny ahy eo ianao ataovy rasa. Haiko nefa fa tsy hanao an'izany ianao niaro tamin'ny famonoan'olona saika nataoko ary vitanao. Mangina midira dia ndao iala eto fa tsy tiako raha misy mahita. Fa iza tsy tianao ahita antsika? Ny olon-drehetra. Inona no tianao resahana amiko fa maika fa naninona raha ny jus fotsiny no safidianao nefa matsiro ange ty ao ange andramo ento ny resaka ao fa maika aho raha sakafo afaka mihinana an'izay laniko amin'ny fotoana mampazoto fa tsy mahazoto anao miaraka amiko ary mba mitsikitsikimo lasa niova be ianao le mpitsabo fientsiky sy tia-pahery ary nanampy ahafoana tamin'ireny lasa biavinavina sy tsy resaka amiko tsony satria ao anatin'ny asako ny mizara fifaliana sy fanantenana foana ho amin'ny marary andreketako sy ny manodidina azy adetiko ny manampy azy raha misy azoko atao ihany mba tsy ko maninona lasa miavina be zao tsy miavina fa tsy toy ny taloha fotsiny ary efa vita ny tokony hifaneraserahantsika ka inona indray moa za nefa mbola tia hifanerasera aminao dokotera tsy haiko raha no ianao le teo foana tamin'ny andro nangidy indrindra teo amin'ny fiainako na ahoana fa mahatsiaro mahatsapa fifaliany izany ana dia misainanao fotsiny ihany azy izay ny nandehanako tany ampiasananao mihitsy
Za nefa tsy te hifanerasera aminao tsona ny kely aza, ary tsy fifaliana mitsapako mahita anao fa tahotra. Fa nahoana kosa Tsy te hinamana sy tsy te hiresaka amin'olona sa mandatsakain'olona ary tsy ory mahafinaritra be mandreny vavanao manonona ny anarako. Tsy mihaniany aminao ange ahy Zako inge tsy mihaniany aminao fantatrao ny anarako nefa tsy mbola nitononinao mihitsy na indray mandeha azy, ka tohana kely no foko mandreanao manonona azy. Aleo tsy mifanerasera tsomitsika dia no izaly nikasa mono an'le bandy iny ve no anilianao ny finamanako ry Ando Dokotera Ando. Omenao tsiny kosa ve mba efa niezaka nitoetra kely teo amin'ny toerako ianao dia mba tsapanao ve ny fahatsapako an'izany mihitsy ny rovako anao tamin'inona dia na dia nanina aza dokotera Ando na dia saika ny finoanao azy izy. Io olona io dia tsy iza akory fa le niseho Andriamanitra naka amin'ny fianakaviako manontolo. Fa raha ny finoanao izy dia niverina ny an'ny fianakavianao miendrika ny zaka mivokatry ny nataony ny tsiraray dokotera, miendrika faizina sy fa tsy anjaranao no manafay azy fa misy lalàna afaka manafay azy eto. Maninona no andoto ny tananao amin'ny ran'olona tsy mahatoky loatra ny lalàna eto dokotera. Tsy hitanao nga sa hodinao tsy hita ty kolokolo avo lento ty tsy misy ambony lalàna izany fa ny marina tsy mba maty ry tsy ory fa nilaza angery zareo fa fampiresaka honareo mitady raharaham-pihavanana ry zareo fa tsy nety ary tsy ety hatramin'ny farany. Dia nanao vavabe indray le rangahy, atody miady amin'ny mbato hony saingy marina ny teninao. Aleo matoky ny fahendren'ny lalàna eto amintsika dia anankina ny atoko eo anatrehan'Andriamanitra. Dia sao dia misy olona hafa koa niaraka taminao tamin'io? Tsy nisy tompoko. Tsy misy tokony hafenonao ana dia zavatra kely indrindra ary fa ilaina be ahafahako miaro anao raha ny tsaroko tsara aloha dia izay nambarako anao izay daholo raha sendra misy adiniko moa dia miteny aminao ihany Ok, fa tombony lehibe ho antsika aloha ny fa ahafahako mandalina sy mandinika tsara ny amorany io dadi-pitsarana io misaodra trindranao amin'izay kosa vonona tsara ny zanako. Andeha aloha fa mifandray tsy tapaka ihany sika aza tonoina miantsara misy zavatra dinina sala amin'izany. Eny tompoko. Natitra azy vetivety aloha dia voatampona volatra aty amin'ny hopitaly koa na ahafahana nanemitra amin'ny fitsarana. Ando fa makaiza foana ho any sainao lasa varombarina be zany ianao tatoato izay, sady zavy ilesy mba hasitrana soma tsara dia elahy tsy mba eto anilako mihitsiko. Ka miasa nge ahy eny fa ianao rehefa tsy miasa tsy mba mandeha ato amiko mihitsy, na miasa azy ianao zara raha misy 30 minitra dia mandeha. Sanda efa ho ray volana tamin'ireny ianao tsy mbola nahatsiaro tena reny no tsinody fa to lasa nanoro-ponenana taty mihitsy tsy niala teo akaikinao. Efa salama tsara ianao zao dia mba aleo mba hakaina sy amerimberina kely ny ako amin'izay. Fa tezitra amiko ianao fa nampin'izay fantaro tsara ngenao ry Ando fantatro moa ry Sanda fa olona 3 be zao no maty tao anatin'ny lozam-pifamoivoizana iny. Ankoatr'izay misy olona mahatsiaro potika fiainana tanteraka sy tsy te hiaina intsony vokatra iny. Efa niezaka nanambo tamby niala tsiny sy nanao raharaham-pihavanana zay tsy nety nge ny zanak'ireo maty vola be amina tapitra isa nge ny mena azy fa tsy nety nandray izy. Fa satria kosa vao vidim-bola aminareo ny ain'olona malala inona ary no azoko atao efa nifona sy natsiaro ny tenako vadiso anonotra ny tsy nety nataoko. Tena nanenina nge ahy mahatsiaro meloka tanteraka mamerina in'olona ny tsy vitako. Efa impiro ny tenanao fa tsy misy rarahinao an'izany mihitsy leo be ny olana aveo tsy ianao rery no mizaka ny vokatry ny nataonao fa ny manodidina anao rehetra.
azafady aky malala, tena iova iova tena iova. Zany foana ny anao fa ny eo ihany no eo raha mba tsapanao mantsy ny tebitebitsaina sy ny fahoriana ny ainako nahitanao tsy hamaty tsy hahivelona iforay volana teo tsy tahiana an'izany tsony saika ny haiko indray angely ny ala talohan'ny anao ry sandy mba tsapanao ve zany okizay ry ando mba tsapanao okizay ho fa tsy haina an'izany tsony malalako satria amin'ity tena iova aho iova tena iova eo anatrehan'Andriamanitra ny ilazako an'izany tsy ampitondra fahoriana an'le tiako sy mambo indrindra eto tany ntsony manome toky anao ry ando tsy rariny tena tsy rariny zao tokony nanaiky indra raha-mpihavanana nataona ihany angesy efa nampidatrina ange ahy andao andery sandravahina ny fanodiniana ireo voavidinareo daholo tokoa zavatra rehetra tsy maintsy izaka nivokatry ny nataonareo nareo na hoela na hoaingany de mba mandry ve zao ny sailary le tsy valahary ty ho afaka ninona tsony nefa laha ndao ndefa aza mantany andro raha matoloso vava mahay de mba mandry ve zao ny sainao hoe faly anao zao ohatrinona ohatrinona no ny vidianany reny anao ka navitanao nanodina ny marina azonao atao mampiantsara tsy nahafapoanao ny valiny teo azafady fabahananao ny lalako olona namonina hafaty olona telo be zao ny nahafahanao androany ary mbola amerina indray izy ao arinao amerina foana satria afaka mahadiodio tamin'ny tsy nety nataony azafady ry tovolahy ngana teo amin'izay dia ndao andeha tsy olona aleo ahakasaina tsara eto dokotera ka raha akasaina ianao tsy eo an-dalana eo mihitsy no mivoretaka fa feno olona mivezivezy eo ary ny faranao dia avoaka ny sécurité eo hitanao tsara zao dokotera fa misy ny amboniny lalàna nresenao lahatra tokony lalàna mifieto amintsika nefa jiry eo ny vokany le olona tokony andraikitra feno tamina fatin'ny fianakaviako iny no ahafahany madiodio misy farany zavatra rehetra fa matokenao ary na misy aza ny fitsaran'ny tany tsy misy na iza ho afabela amin'ny fitsaran'ny lanitra izany andeha aloha fa mahazo toy ianao dokotera misaotra anao tamin'ny zavatra rehetra dia avelanao rereto indray nefa ianao nandrasako teto marina le teninao tamin'iny inona tsony tokoa moa ny tokony mbola hifaneraserany avitsory ny tanako fa azazomy mandehanako dokotera ando fotsiny tsotro izao tsy misy fangarony raha aminao tsy hamelanao rery fa manaiko namanao ry tsy ory tsy mila namana tsony tampoka ndray afa misaotra andray kosa tsy tiako ianao hanana namana olona to tsy ory fantatro fa olona tsara sy miendrika tsara ianao ny anatinao any za ndray izao no mangataka ho namanao ekenao ve tsy dokotera satria tsy tiako hifangaroaro miaraka amiko amin'ny ratsy eo ataoko ianao ratsy ho ataonao eny satria za tsy andra izay fitsaran'ny lanitra fa atomboko ety an-taniny ary za ihany nompo tsara za nompo solo vava
za no mpitandro ny filaminana aka sy anatitra an'ireo mieloko any amin'ny toerana sahaza azy. Mampatahotra ianao. Ka zay indrindra tsy tiako atahotra sy oroorona ho tafidipiditra amin'izay ataoko ao aoriana hoe ianao na dia kely akory aza. Mandram-piona ianao. Tsy ory andraso a. Santa, manaitra koa ianao. Fa inona nataonao ato amin'ny efitranoko ato? Zanga moa vahintsondro malala. Tsy dia hijanona rereo amin'ny efitra fandraisam-bahiny fa dada sy ninona ande dia naleoko ny dabodaboka tato. Sady tena reraka io. Fa mbola taiza ianao ry ando ny andry ianao zay nitady fa tsy hita hoe nanjavona taiza ianao ankeo. Nefa efa amin'izao maizina izao ve vao mody? Mbola nisy zavatra nataoko maika. Dia gaga izay sy ny fianakaviana manontolo hoe fa naninona ny tsy teny amin'ilay ianao no mipetraka fa nitokatoka-monina rery toy ireny. Tsy ely foana sisa ny tsy nanakekeza-nao ny fianakavian'ny mpotory. Malala. Ao mihitsy aloha ry Santa fa reraka. Andray mba tia mihana anao kosa viary andro dia ailika ohatran'izao e. Eny avy aloha zany ho any. Samy sahiran-tsaina sy reraka noho ny fieritreretana an'ireny zavan'izao ireny daolontsika. Samy mitebiteby fa efa vita moa izy iny. Alamino amin'izay ny saina fa efa sitrana soma tsara ary afaka miriritony ny rehetra ihany koa. Tsy tokony hanaovana fety ve zany eky? Mendrika hanaovana fety reny fandresen'ny reny no malala. Sady mba manala azy koa ny saina fa faly amin'ny fahorian'olona zany ianao. Tsy azoko. Miala tsiny fa tsy mana fotoana ifaliana miaraka aminao ary Santa. Tsy ho faly amin'ny fahorian'olona mihitsy aho. Fa tsy mahafaly ianao zany na afaka madidi io fa ahoana ry ando niova loatra mihitsy ianao tatoato zay ary aza mitentsony hoe reraky ny asa sy ny sisa fa efa 4 volana zay ny lasa. Fa misy inony? Mila maka saina kely tsika angamba ry Santa. Mila maka saina amin'inona? Hoe tena mbola ho tohizana ve ny amintsika sa fa ianao ve adaly inona ny tokony mbola ho sainina amin'izany? Dada zao ny resaka tamiko mihitsy mahakasika ny daty. Za mihitsy ny mila maka saina kely ry Santa. Tsy mahatoky sy tsy resy lahatra tony talohantsony aho. Ny amin'inony hoe tenenao ve le anjara sahaza efa nomaninao asa olo-kafa? Rariny loatra ary tsy ory mbola tanora loatra izy. Fa nga moa ty fiainana betraketraka ty mifidy ny mahatanora sy mahantitra anao rehefa hisetrasetra izay le zandro malalako aza folo taona monjy ny nalain'ny sasany iny. Reoko izay ny ranomasy fa tsy tiako no mijery andry toy izao ka malahelo loatra ary tsy ory isan'ny namana nanampy be anahazoko posta tato dokotera Fenitra. Nanoana foana tamin'ny zavatra rehetra izy. Eny fa efa tsy eo tsony izy dia omen'Andriamanitra olona hafa nampy sy ho namandrindraindry ho solo ny fahazamana. Tsy hisy ahasolo an'iny sonoro tsy ory olona mendrika sy manam-panahy loatra iny. Amindry izy mety mendrika sy manam-panahy fa tsy amin'ny hafa dia mety izay no nahafaty azy. Accident toy ny accident rehetra ihany nahazo azy ry tsy ory fa tsy voatery hoe nanao ratsy zany akory izy sa olon-dratsy daholo zany reny olona maty rehetra reny asa aloha fa ny hitako ny ariary zao dia
inona manao iny ny dokotera fosotra voalohany tsy nentina andray anjandroka ka isan'ny nahatara ny fikarakarana azy ary nitarika azy tamin'ny fahafatesany. Dia faly izany ianao izao amin'izao mahazo azy izao. Sanatria ny faly amin'ny fahavoazan'ny hafa. Saingy tsisy niza fa miala ny fitsarahan'ny tany izany ka izay le tokony hanaovana ny tsara mandrakariva. Ary lasa niena kely angendry izany angaby asa be mihitsy. Ripotra mihitsy aho io. Mila maka rivotra kely. Ndao hiala sasatra kely tsika. Maka congé dia andao hianiko ny rivotra farafangahana sy ny hatsarany. Samy mila an'izany tsika. Dada, tsy te hiaina ntsony raha sanatria misaraka amiko andro inona tsy moa no tokony havelomako. Fa za zany dia tena tsisy dikany eo masony lahy mihitsy. Nahoana ny hoe amoy fohy lahy rehefa tsiny no lasa vadiny lahy. Mba ny sainy lahy ve ny amiko? Tsy manana afa-tsy lange ahy. Tiako ianao ry dada, ary tena tiako. Saingy izy le tiako ara-dalana amiko amakivaky an'ity fiainana ity. Tsy afaka miaina tsy misy azy ary dada. Ka nahoana ary zao elahy miaina tsara tsy manahy. Fa angaly etsy ny lavakorona iainany lahy na rivotra no tsy afa miaina tsisy azy rehefa tsy miraraha latsony izy vehivavy be dia be maniry otriny anany io ary be tsara lavitra noho izy. Fa ianao ve marininy efa hoe tsy mila hafa akoatra azy aho izy no ilaiko. Eny ary mitony fa inona ary tena ka sapanao roa mihitsy nge mijaly ahy noho izy nampiverina tamin'ny fiainana ndraika. Inona tsy moa tokony mbola havelomako raha izy no andao ao fa iresaka aminy ahy. Sady izy nge zany tsy niteny hoe hisaraka fa haka-saina ho izy. Elany mandefa fisainana lavitra eo. Zary dada matahotra hoe misy olo-kafa koatra miaraka aminy tsy fomba mihitsy nge zao ary na izy ary nge naka-congé izy ny ohatraniny nandeha tsy nilaza mazava tamin'ny zareo hoe hoaiza na hoaiza. Ka zay zany le maka-saina aminiko. Marina ny azy. Ary lahy io koa ary nge mba mila an'izany tokony nareo roa ny niaraka. Fa ianao ve tsy mahazo teny gasy hoe za le tsapako antosirany ka ninona hiaraka amiko ndray izy. Fa raha iny ny tinjanako sy mahasambatra azy dia tsy maintsy miverina aminy iny na inona sandany. Ary aza manao ohatran'io tsony fa mihinana sakafo dia miverena mikotrana fa jere tela. Ina ary ty ataoko? Mbola tsy nandray fanapahan-kevitra ny saraka amin'ny sandakory dia manoatra no ireny mpivady vao manao vola tantely ireny miaraka amin'ny tsiorety. Vetivety loatra dia latsa-pitita amin'ity tovolahy fa nahoana ary nefa saorany tokony ho izy ohatr'izay efa vady mariazy ny sanda raha tsy nisy ireny olan'ireny. Lasa saina be ngendry izany fa misy olana. Lasa saina fotsiny efa tsy maraka vaovao an-tana ntsony. Aleo rangaly efa kovitivity fotsiny. Tsy misy velomy izany ny finday antsika fa aleo anzy eo any aloha. Tsy misy afaka ny elingelina antsika amin'izay mitranga antsony amin'izay. Maka aina, maka rivotra tsara, miaina an'izao fiainana tsara kelitsika izao. Tiako toetra mandrakizay ry tsy ory satroko tsy hifarana fa ohatra izao foana ny fiainantsika. Lavitra ny arivo sy ny rivotra malotona, lavitra olana fa akaiky olo-tiana. Sambatra be ary ando voan'ny tiany foko dia
sendra fanaperana na ivelany na anatiny. Ary veriko fa manany ihany ange ianao no teny hoe izany no voaloham-pitiavanao e. Tsy mino aho hoe ianao izao. Efa maromaro eny aloha izay sipany tangorongorona izay fa tsisy nampidoboka ny fo keliko e. Indriry no nahakasika azy. Tiako loatra indri voalohany ary manome toky aho fa indri no farany. Malala. Ekeko hoe tsy hainao ilay voalohany fa manome toky anao aho hoe ianao no farany. Tsy misy naizana izy intsony ao aorianao. Lehilahy sarobidy indrindra zava-dehibe eo amin'ny fiainam-pitiavako dia tsy izay voalohany fa izay tsy mamela isy naizana izy intsony ho avy ao aoriany. Ary tsy avelako isy intsony mihitsy. Nahazo volamena sarobidy aho ka dia ho kolokoloko tsara ary kajiako sahala mitandrina mianaka andriamasoko. Tiako loatra ianao tsory a. Babinao tanteraka ny amiko rehetra. Iando. Fa izy mibandana anatitranao tamin'ny fiara dia niroanao indry ando a? Iza ho ahy indry. Vao tonga ve a dia tabataba no hitsenanao a? Fa manatena inona moa e a? Ndray andro isan'andro aty sasatry ny miantso anao mandeha aty ary tsy mody raha tsy ariva fo maizina satria tiako nitsenanao amin'ny fahatongavanao na avitaizanao na avitaiza. Tsy sasatra manontany tena hoe aiza ianao roviana vao tonga fa tsy reny kosa na tena guity e. Sanda. Fa nahoana e a? Inona loatra ny ratsy nataoko anao nizao nanaovanao ary ando a? Fa nahoana sanao nanososo fitiavantsika. Zany efa hatramin'izay nitiavako anao tena samy inona fa tsy mbola nanitsakitsaka anao na indray mandeha mihitsy aza. Na nijery vehivavy aza tsy ataoko akory. Fona aminao ary Sanda. Tsy rarony loatra ny ataonao ry ando a ary arotonao loatra ny fitiavako. Sanda, tsy anjarany itsika. Ay, tsy anjarany itsika. Firy taona ny arahana moa tsika. Fombafomba rehetra efa vita daholo. Nitady hitondrako anao eny ambony alitara izay sisa nemotra no ireny zavany-trango ireny ka tsy anjara ahoana ry ando a? Oviny n'ololino ny hitanao ka asainao miteny fa tsy anjara ny itsika. Andriamanitra mihitsy ny namela an'ireny zavatra ireny nandalo na hatsapako fa tsy ianao ilay natao hiara-dalana amiko mandrakizay ry Sanda. Tsy rariny e, tsy manak an'izany ahy. Tsapako ny fahatezeranao ry Sanda, rariny be izany. Saingy adonao ia fa tsy anjaranao. Tsy vita an'izany ny fiainana ry ando a. Iverinao fa ho vita mora moa zany. Amin'izao ihany fa azoko antoka hoe rehefa hita an'ilay tena anjaranao ianao a dia ho adinonao ihany a. Ianao no anjarako ro malala. Ianao ihany, ianao mandrakizay. Tsy ry Sanda, tsotranao anao ahita an'ilay tena anjaranao ary ho sambatra eo anilany fa za kosa avelao andeha. Aza taoany moa e. Raha tena tia ahy ianao dia tsofirano ahy e. Ny amelanao andeha tsy maninikiko fa nitsodrano angatanao tsy azoko mena e.
ahoana tsara re tompoko tena nahoana ny vadiko tsy enay indrerariva dia andeha inona asaiko ateriny sandriny aty ny fiarako na mandeha taksia mety ho taraikiraiky mantsy ako oke ary biso be malalako ay mibandy iny sanda fa inona ihany mbola taonao aty e mba ty hijery sy hamantatra an'izany rafiko izany e aika amin'ny fahavaloko olona mitendry ny alavoko mihitsy no natakalinao azy tsy mieritreritra an'izany tsony izy e efa nanaiky resinao ka avy alao zany ho any satria resinay izy tany zany dia aty aminao no mitendry bata fandresena diso ianao tsy fantany akory ary fa niaraka tsika zany a eny e tsy resaka azy no andehanako aty fa hiresaka aminao mifonary andro raha nisy tsy nety nataoko fa miverena moa e mbola tena tianao ngiahy e fa tsy efa niresaka ve tsika e avy alao hivalina ho lasany zany tsy vitako ny aina tsisy anao zany ry andro rehefa tena nandinika dia tsy hamelanao andeha eny tratran'olon-kafo zany enao nge no antony mbola nahavelonay e noho ny fitiavanao fa tsy te anao tsony ary tsy azo terena ny fitiavana ry sanda ny fitiavana tsy azoko terena fa ianao azoko tsara ary tsy maintsy manambady ainao ninoninona hitranga fa lasa dala ve ianao e lasa dala amin'ny fitiavana be loatra anao ary miomana fa tsy maintsy ahy ianao ninoninona mety ho sandany na aminoko an'le bandy tsy manjary sady tsy haniny tsy haninoniny ary inona ny ataonao aty ary ahoana ny nahitanao ny tranoko tsy zavatra ilaindrasolo ka tsy azony zandry tovolahy inona ihany moa mbola tokony atsary teny zao ny fanadalana vatovavoko raha tsy te hita raharamiko ela lasa dala inona moa no avelao fotsiny andro raha tsy te hamantatra fandrony ny herindrasolo elahy e iando fombadinjanako iny saingy no mivaly fatiratsany lahy dia lasa nandanjanako izy zaiko raha azonody na ahoana fofombadinjanakao lehilahy tokako ka tsy maintsy tanterahako daholo izay tiany na amin'ny fomba ahoana na fomba ahoana mazava ka raha vehivavy ny tiany nareo manam-bola mino fa betsaka ny hiazakazaka raha hitady ho azy ianao fa tsy ka tsy mila afaka ohatran'iny izy elahy mitadiava hafa sady izo ny taloha tiany iny ary tena tiany loatra tsy tiako amofony zanako mampitandrina tsara azy zahay ka maninona moa raha izy no avelisafidy fa tsy izany tenitenenao aty e ka ifelaly tiany sy ny fidiny tsy te andre zay momba zanako tsony izy fa ny zanako nefa tsy te halala fa tsisy tsy azonao terena amin'ny safidiny olona ramose tsy azonao vidiana vola toy ny vidiananareo ny marina ny fitiavan'olona ka raha ny marina aza vao vidiko tady dio fa tsisy dikany amin'izany ny ainlahy raha mbola misisika eo anelanelan-janako sy ny olo tiany eo ihany lahy tsisy fampitandremana afa-tsony fa sady voalohany ty ny farany atao fa ifankahiditsika zay ihany koa mino fa ifankahiditsika ary tsy ho ela
inona tsara hoe nazo anjanako dokotera tsy mitombony zany e. Nefa dia miala tsiny aminao a maître fa izay no marina. Dia iza nefa ny tokony hanapoizina anjanako e. Tsy mpandray sakafo amin'olo tsy fantatr' izany ireo. Ary raha hoe sakafo tao an-trano indray nahoana any tsy vo. Mahirizy indrindra maître, mitrakasy sy manana finoana fa amin'ny fomba ahoana moa dokotera ny mbola hitrakana? Vao 3 andro azay nandevina ambadiko. Sao indray milaza amiko ianao fa maty ny lama tokeliko. Mafy loatra. tena mafy saingy mila mitraka mandrakarivo tsika e. Anao izay faraherinay izay amin'izay nandeha vavikely, mangataka aminao izay tondram-bavaka mba hanampian'Andriamanitra anay amin'ny asanay. Andeha andevina? Fa manina raha mijanona fa reraky ndry e. Ka maître Lalaso kosa nge akoatra ny hoe nitsaboana ny zanany, olona ny fanerasera ela ihany koa izay e. Fankalala tsara mihitsy. Ny olona manodidina indry izany koa olon-dratsy daholo. Tsy misy marina na dia ndray akory aza. Daholo? Iza ny tianao ambara? Avy aloha izany ho any e. Fa tsy reraka avy aloha ndry e. Maninona raha makaina? Ny adidy tsy an'olon-dratsy letsy a. Aleo aray araka amindry e. Miaraka amin'ny mpiara-miasa ao am-piasana? Ao fa mandalo aty aminao avy any e. Dia raha miaraka amin'ny mpiara-miasa amindrindry dia tsy mahazo mandeha. Sa misy tokony mianatra miaraka amiko sa... Sanatria izany malala. Fa tsy tiako hoe tsy misy olona fantatrao any nefa za tsy maintsy hiaraka amin'ny ankizy dia angasiasy ireo ianao. Izay, piso. Fa mampalahelo ilay sisina izany na tsy izany aza. Voaviana ve nandevina amin'ny vadiny nefa izao dia andevin-janaka indray. Sady tonga dia roa be izao. Tsapany tsara izany izao ny zavatra tsapako tamin'izany. Tsy misy mihevitra ho hafa maina amin'ny fitsaran'ny tany izany ho ary endrehetra ireny. Inona no ataonao ato an-tranoko ato? Elana aminareo tany ampandevenana tany a. Liva! Rasoa! Tsy ho mafy fa tsy reny izany e. Ampahafantariko anao raha matompo solo-vava mahay fa efa matory tsara daholo ny mpiambo-tanàna sy ny ato an-tranonareo rehetra. Ary raha mifanafody fampahatoriana ny miandrasoa azy dia tokony raha pitsomitsy zareo vao ahatsiaro saina. Rasoa? Vehivavy tsy vanina. Mpamosavy tsy vanina. Iny mihitsy izany nanapoizina an-janako. Piraitsy kombakombinareo. Mpiara-miasa kaiky na izay ilazanao azy rehetra mety daholo e. Nareo mety tsy mataotody tsy manjary reto a. Hovidianareo lafo ny namonareo anjanako. Afaka manao an'izay tianao atao ianao raha toa ka avelako hivoaka veleto. Fa inona ka hitadiavinao e? Tonga ny fotoana hitsarananao raha matompo solo-vava malaza mahay a. Tiako mari eny aty am-piandohana fotsiny fa tsy ny zanakao rery fa ny vadinao ihany koa. Ny vadiko koa? Reny any fomba fitsarako raha matoa. Ary tonga eto ampamarana anazy ankehitriny. Andray, raha ino no amalinao faty ato izao dia tsy matahotra an'Andriamanitra ianao. Manao ny asako toy ny olon-drehetra fotsiny a. Ny asako no nataoko.
manao ahoana aloha le mamoy fianakaviana kaiky ao anatin'ny fotoana vitsy tsapanao ve ny arariny zany maty vady miampy zanaka robe zao raha mbola nanana ray aman-dreny ianao dia minoa fa nalefako nanaraka ny dian'izy ireo ihany koa. Tsy vanina ianao tsy matahotra an'Andriamanitra. Fa ny olo tsy vanina sy tsy matahotra an'Andriamanitra tohanay ihany angeny talentanareo no miaro azy fatratra sady iso ao mipetraha eto amin'ity seza volamena nomaniko anao ty ianao fa anomboka amin'ny fitsarany ary amin'izay fotoan'izay dia za ihany no mpitsara, za no isolo vava ary za no mpanafay sy ny maro hafa rehetra ka homany tsara ny fiarovatenanao ramatoa. Fanahoana ny tsy mba netiny Ramsy? Sanda, mivoatato anaty fiarako tato ianao fa... Tsy mivoakato ahy ary tsy voakato raha tsy avy miresaka tsika. Fa mbola resaka inona ihany Ary tamin'ny fomba ahoana nidiranao tato anaty fiarako tato? Inona moa zavatra tsy vita rehefa atao indrindra ho anao. Na anaovako ny tsy fanaoza tsy maintsy ianao. Adala. Lasa adala-pitiavana aminao tanteraka ka vonona ny anadiny ny zava-pitanao niaraka tamin'iny bandy iny raha miveriny ianao. Andao moa hivady iandoha tsy anao an'izay tsy tianao tsony ianao no maso mandidy amin'ny fiainako rehetra sy ny fiainantsika. Tianao ary mbola tena tia tanteraka anao. Fa ny foko efa lasa ny tanteraka ary Sanda. Efa nomeko azy ny amiko manontolo ka tsy misy azoka nombinana na dia ny kely akory aza ho anao. Adinoy aho Tia sarotra zany ary tsy ho ataoko mandrakizay satria ianao ny fiainako. Mba tsapanao amin'izay zany zao ny ainako tamin'ireny fotoana ireny ray aman-dreniko ny zandriko vavy no niara-maty no misendrasendra ny bandy iny nefa noho ianao dia afaka miriariso matsara toy ireny tsy nisy ninininy ireny izy. Ka nahoana raha izany natao tamin'izay tianao nanaovana azy fa tsy mivady aman-janako tsy mana-tsiny tsy misy tsinon'izy ireo ange zao na dia kely azy. Ka raha avy dia za ihany koa ange no novonoana tsy tonga tamin'izao tsika fa indrisy tiako tsapanao tsara ny irifirin'ny ny ainako tamin'ireny za zany zao ny eo amin'ny toeran'ilay olona narovanao dia tia arova zay no asanao alefa aso fona tsy tsapanao ny asanay fa tsy tsapako ary tsy ho tsapako mandrakizay satria ampy dia fisian'ny olona tohanareo mampanararoatra an'ireo mpanao ratsy nefa manambola anambazana anareo amadika ny marina sy ny rariny amin'izay tia nanaovana azy. Inona ary ny tianao? Tsy misy tiako ataoko fa ampy izay fiarovatenanao misintona ny fitsarana. Dia tsy hitany dada ve izy hoe nakaiza? Nanjavona tanteraka ozy zalahy fa efa namebaika hoe fitao any no mombamomba azy rehefa hita izy. Zahay mihitsy ry dada. Andriamanitro, tsy ory, tsy fa nakaiza tokoa rezany izy efa 2 andro azay no nidininy reto tsy mataotody reto tato mba nitady
ty avy izy izay andenga dada ajo ihany raha misy vaovao a oke efa nahare vaovao mahakasika ny mety raha ve dada aloha sa mikaroka mafy izay navandoza ny mpitandro filaminana fa tsy nahitarirany to tetika efa matypaika le izy le raha matompanampy azona inony ray tsy fimbakomba ho nanjavona tanteraka dada fa iny tia nahazo any latampoka teo enao ve tsy mahatsikaritra hoe fifandry finjavatra hafahafa be zany tsy fanafiana na halatra na oatra zany fa za mino hoe valy fatiny nataon'olona tamin'ny metra menakavy herinandro ny dia vitany amin'izy menakavy miangavy anao ary sanda fa inakany raha tsy nataoko anao e nahoana no ampijalianao oatra izao fa iza zao no mampijaly za sa ianao tsy tokony tonga tamin'izao ny tsy karana naja ny fankatiavana sy ny voadiny fanaovantsika ianao e jamba amin'ny fitiavana anao loatra hatramin'izay ka homandrak'izay tsy afa-miaina tsy misy anao ao ary ando tsy afa-miaina ianao raha tsy misy ny lavakoronao fa tsy hoe tsy misy ary santa fa aza miteniteny foana zanga lavakoronao iando azafady aloha toy izana nyresantsika rehefa avy eo renararoatra mano fatora koa dia nyzao tsy misy manara-maso zao le mpiambina nasain'ny ambina iny efa nalefan'iny fa hoe ato izy kely sisa tena tsapako tanteraka ny fitiavanao ary santa satria na ny fatorako aza nataonao goragora sa hoe marary loatra zay zay fa niverina aleoloha moa tatao an'izao raha riva maimaika kely John aleo anaraka azy avy aty ariana dia ny mbola azo fariana mitady an'le bandy amin'izao izy no misitrika atao aloha fa miarika izy zany lasa lesy karakaro tsara izy ao atovy dolo zay tiany reta akoatrany hoe andefa azy zay hoay le ty aleo aloha alaina ihany le fiarovatena any ambony fa tsy haitsony ty ary tsy tokony hisaraka amin'iny tsomy mihitsy aleo mandady manaraka amin'ity zaridainy ity vadika tsy ambadikitsy avy eo ary anararoatra hiditra dia iondrika fianaoriana dia ny lasa niakatrany iny tsy ho tafavoakato mihitsy matsy amin'reto mpiambina be dia be reto ny tamboho avy dia avy zay lesy atso fotsiny ara misy blème aminay raha tsy fipetraka le fanontaniana satria mino a fifahainao tsy enjery fa mpifahavalo tsika nanomboka tamin'ny arovanao an'le zanakao na dia fantatrao aza fa mieloka tanteraka izy satria noho ny tandrevaka sy ka zanako vetsy arovako le adala be ty na dia efa fantatra aza fa olon-dratsy mpahamon'olo zao aza dia arovana foana satria zanaka ianao mihitsy le manolo bato mafana sy fitaratra ratsy ho an'ny zanakao ny zaza raha nga tiana ohatra ninona aza tsy arahana amin'ny sitrapony zany rehefa hita fa manao ny tsy mety tsy manana fatsiny ankia za ihany ko tsy manana nizaniza tsony satria ny fianakaviako rehetra ny esorina tamiko no esoriny zanakao ataovy zay tiany la atao amiko fa izy avy lao miangavy zay tiako atao aminao ataoko mihitsy saingy na iza tsy misy ho afa-bela amin'ny fitsaran'ny tany zany
rehefa tsy navelana ho faizina ny zanaka ao satria ianareo manambola hividianana karazan'olona dia ambonin'ny lalàna. Aleo famaizan'ny tany no hiatra aminy. Tonga le nandrasana fa avelako aloha ianao. Dada, fa inona no ataonao mifatotra amin'ny mosesy eo mpivoandarana eo e? Rino reto tady sy... Matahotra hoe mandra-pamahanao an'ireo sakana maro be tsy atongavanao eny amin'ny rainao ireo dia maherezy e. Andramo ihany aloha. Fa hoy e, dada, atao ahoana reto? Razo, ty makatonga manty. Oay, fa iny ty ataon'le ty e. Dada! N'Andriamanitra lahy, tsy vanina, niraiko e, niraiko. Tsapalahy tsara ve zao nitsapaka efa 9 volana lasa zay? Toy izao mihitsy ny ainako. Dia masoko no nivadravadra avy any ny fiara-lahy tonga dia namantana tany amin'ireo ray aman-dreniko. Izay nahafatin'ny raiko teo no eo. Tsy misy azoko natao nefa natrehan'ny masoko zany. Dia fa lehilahy zao, raha inona ho any lahy mivaly faty e? Sambatra be lahy zao. Tsy misy mahafaly ahy mihitsy le tsy mifahavoazan'ny hafa eny fa na dia mifahavaliko azy. Saingy rehefa tsy hanafay anareo mpanambola sy mahitahita ny lalàna dia aleo zahay niarambona nanao ny fitsaran'ny tany. Ary nizaniza tsy ho afa miala aminy. Fitsarana tsy miangatra, tsy voavidim-bola, tsy mila misolo vava hiaro ny tsirariny. Dada! Zany manao ny lalàna sy ny fipetra rehetra. Efa fantapatatra mihitsy fa elany tao-mbadika ireny nahazo amin'ny maître sy procureur reny. Tsy misy nizaniza nandray anjara tao anatin'ny fahalavon'ny fianakaviako manantena ho afa-may izany e. Indrindra eo nahalala ny marina nefa namatika an'izany ho amin'ny tombotsoany. Ary elahy mpandray anjara fototra dia elano amarana anazy. Felany hevitra hoe elano Andriamanitra andidy izay ho farany tantara. Salany nandidilany amin'ny farahandron'ireo olona sarobidy indrindra tamiko olo ty. Mety mahery eo ary alafa basy tsara fany ty a. Every lafa tsy may moa nisy ny andro teo iny. Ary tao tsy maty eny e. Tsy nampozy ny lany ho fefaran'ny tantara e. Efa nampoziko ihany ka. Fa minoa iara-maty eto tsika. Sanatry ny aro ho faty amin'lahy e. Mbola sasa miandry ahy le malalako any an-tranonay. Ay, any amin'lahy ando. Nalaiko lisy fa niverina any amin'ny tany ny jiosy. Iando, miviliny tanany rehefa voavilinao ny lohany. Maty ty. Tsy ory, namon'olona nivelesiko mafy loatra zany le izy teo. Andriamanitra. Iando, tony aloha ndry e. Tony ahoana fa namon'olona nge ahy e. Namon'olona noho ny fitiavana anao. Mpamon'olona. Yeso reo atsaindry zany ry ando zany namono any fa tsindry. Efa hitoraka azy tamin'ity antsy be maranitra ty mihitsy ange ano. Zany namono azy ry tsy orina inona na inona. Tsy afaka hanaovany sary marina sy
efa miraikitra atao tsy-haiko mihitsy aho. Iando ny antena nahafinaritra sy nahitako fahasambarana dia nitiavako andry. Nitondra tsiky sy fifaliana teo amin'ny fiainako ny fisindriana dia tao anaty ady mafy aza. Reto ny taratasy-panananay rehetra omeko andry. Tsotra no andry aho sambatra sy anana fiainana tsara, tonga lafatra sy milamina. Fa hoaiza ianao? Aza vela rery atsory. Iando inoko fa reny hitandry daholo ny zavanitranga rehetra teo ny fahotana mafaty indrindra vitako noho ny valy fatoko nandatsaka hain'olona maro tsy ory Iando tena tiako ndry ary fantatro fa tena tia saingy tsy natao hiaraka mandrakizay tsika ry Iando mifona ry Iando mifona mandeha naingana miala teto dia adinoy adinoy zavatra rehetra mitranga teto dia adinoy ny fisiko. Fa hoaiza ianao nanao ratsy noho ny valifaty ninninona tsy nientiny nataoko ary ny mpanao ratsy tsy maintsy tsinjanina fafiny na hoelana ho aingana. Tsy iso afabela ny fitsaran'ny tany zany. Ratsy atao loza miantony iaraka aminao anaizanaizaka sainao ale. Tsy saraka aminao aninninona hitona sy antra. Tsy ala tsy ry Iando fa hoaiza nefa ianao vitako ny valifatoko. Tsy misy tokony hijanonako tao amin'ity tany natokana hiadanany mpanambola sy ny mahitahita ty tsony ry Iando satria nisiona marana ny tantarandreny tsy manjary reny dia anjarako indray zao mamarana ny tantarako. Andositra ny fitsaran'ny tany noho ny ratsy nataoko anaraka anao na hoaiza na hoaiza tsy tiako tsony ny ovela tsy misy ianao. Mbola manana ho avy mamirapiratra indrely Iando ary eo anilanao mahatsara ny ho avy kortsiory tsy maintsy mitondra ianao ary tsy mananjo ny anilika na andidy amin'ny fanapahan-kevitra. Ianao namon'olona noho ny valifaty, fizaha namon'olona noho ny fitiavana. Samy mpamon'olona tsika. Vonina rehefa tsy afaka ny ara-iadana finaritra eto amin'ity fiainana mandalo ity dia aleo miara-miala etory malala. Iando le karary azono mafy ny tanako aza sarahana amin'ny tanako mihitsy ny tanandry. Iara-ndositra ny fitsaran'ny tanitsika. Aiza ny tanjona ary malala sianjana be izay ary aloha ary vonindry rehefa miaraka aminao avonina foana na hoaiza na hoaiza malala oro farany natolotry ny asemo radio anareo teo fitsaran'ny tany. tantara indray miseho nosoratany haingony ivity. Ireto avy ireo namome aina ny tantara Faly Sylvia Randrenatoandro, Zoma Aminirina Nanja ary Christophe Rabearmanana. nandray fihersina indrindra teknika Mamy Arvony, Nana Totosa, Nanja Razafindrokoto.